Bonjour Dao. Salam Adonio. Sebenarnya família pesquisarela nella tua tugasnya minatap yang join ketika tufain bulan Juni dia itu ajian jemaat sufana masina nani fana batini diari si mereka izawa fana batino di ya seraba kazapat Jesus bisa definir ya mifanamadina dia tsy obsession fa rafitra napetraka Andriamanitra mazava ao anaty soratra masina teny baiboly mba ho fampiraisana ny sy ny vavy ny tena iray ho aina iray ary fanaray amin'Andriamanitra sy fampikambanana azy roa ihany koa ho tonga tahaka ny tatelolana mazaka izay tsy azo tapahana miaraka amin'Andriamanitra. Ka melohan'ny irosotsika amin'ny fanamasinana ny fanavadiana izy roa dia resika maky tenin'Andriamanitra ao ambokiny salamo 7:20 manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy izay vaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Firano fiakarana natao Solomona. Raha Jehovah no manao trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha Jehovah miambina ny tanàna dia miatoy foana ny mpiambina. Zava-boana ho anareo ny fo maharaka sy ny ampandry
ka omana ny any na azo amin'ny fahasahiranana zany nefa dia omeny any ho any malalana dia matory azy izy indro lovavavy Jehova ny zanaka maro tambo ny ateraky ny kipo tahaka ny zanatsipika eo an-tany maheno ny zanaky ny fahatanjana sambatra izay mameno ny trano zanatsipika any amin'ireny tsy homenatry ny amin'ny famaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady dia araka hiberan'Andriamanitra tsika androany dia ataontsika rehetra hoe feno fiberananao zay ray hoe tsika mame voninahitra an'Andriamanitra androany. fidirananao ny afasoavana mitsakao androany ity fotoana zao maniry ity dia zao fanamasinana ny fanambadiana Jehova zao makasitraka indrindra Andriamanitra satria
raha tsy teo ianao miasa, raha tsy teo ianao tantana, raha tsy teo ianao vingona. Ataony ianao tokoa ny atateraka an'izao fotoan'izao fa dia tera, laza, saotra, vonahitra no entina miteranao. Ary misy ataonay reare Andriamanitra dia ianao rery ihany. Tsy zavatra hafa no ataonay reare fa ianao rery ihany androany. Raisy ny aza mamponindrana izay atolotra ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Isika mbola hiveran'Andriamanitra dia ataontsika ireo Jehova ô dia ilaina ianao akalazany eny iarahanao. Salam fahavalomroapolo am'zato manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahena izay mivaky izao ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa ho anao tokoa ny asany tananao, sambatra sady ambininy ianao. Vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Ito fa toy izany hitahina izay lehilahy matahotra an'i Jehova. Hitahinao avy eo ziona ny Jehova, ho faly hita ny fahasoavan'i Jerosalema ny ianao amin'ny andro rehetra iananao. Eny ahita ny zafinao any ianao, fiadanana ny ho amin'ny Israely. Hivava antsika tompoko, izany koa Andriamanitra ny teninao, izany koa Andriamanitra ny fahamarinanao. Fa sambatra izay lehilahy matahotra anao, sambatra izay ankohonana matahotra anao. Fa tahaka ny voaloboka mahavokatra ho ianao ao an-trano ny vadiny. Ary tahaka ny oliva manodidina ny latabatra ny zanany. Izany hitahina izay lehilahy matahotra an'i Jehova. Amin'izao fotoan'izao dia nataonay Andriamanitra ho pirofo ny fanajana sy fatahorana anao, satria ianao ny Andriamanitra nampisy ny tokantrano. Ary ho tanteraka eto aminay izany teninao izany ao anatin'izao fanamasinana ny fanambadian'izy roa izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
misaotra Jesosy. Amen. Isika mbola misaotra an'Andriamanitra, andeha ataontsika androany tsy hoe famindrapo Jesosy.
Matanazy namotrana ny fitiavana sy ny fanjofonao sy ao amin'ny fiainana. Sy zavatra rehetra ataona eto tsy dia tsisy ireharehanay fa manao rery ihany voninahitra. Manao rery ihany mihatsy. Aloka ilay fanan'ny fifaliana, fanafakasitrahana avy aminao itodiny eto androany. Ameny fona tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra andriana. Alleluia. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Mamerina ny fiara-banao antsika rehetrarehetra izay tonga manome voninahitra an'Andriamanitra eto androany amin'izao fanamasinana ny fanambadiany diary sy ravaka. Tsy mendrika. Mizoky Ray aman-dreny avana-mantsakaisy. Ny teny nofidian'izy roa moa hoentina norenana ny tokantrano ity dia hoe ao marika toko 7:7. Ary hoy izany lehilahy andasy aloha tsy marika toko 7. Marika toko 7:7 fa tsy 7 izy hoe ary nofo ray ihany izy roa. Fa dia tsy roa intsony izy fa nofo iray. Ie, be dia be ny olona rehefa nandray ny teny io. Be dia be moa teny safidiany olona rehefa manamasina mariazy ohatr'izao hoe hitako ilay teny fanahy dia nazonoko izay lehilahy nahazo vato dia nahasitraka avy amin'Andriamanitra sy ny maro be dia be izay fantatsika. Fa tsy haiko hoe izay hoe mba napetraka ny tompo tao anatin'ny folo izy roa dia izay zany. Fa lalina be dikan'ny teny io hoe nofo ray izy roa tonga nofo ray dia lasa tena anankiray. Zay ne? Tadidio sara. Rehefa misy lehilahy anankiray miaraka amina vehivavy anankiray, na mivavaka na tsy mivavaka, na kristianina na tsy kristianina, na vita fanamasinana na tsy vita fanamasinana, rehefa misy lehilahy anankiray ka niaraka tamina vehivavy anankiray dia lasa tena anankiray aminy. Asiane donc ny olona ianao zany raha lehilahy anankiray ka miaraka matonga na vehivavy anankiray tonga ianao dia lasa kaola anankiray aminy. Dia ilay saretsara hoe mpijangajaga ny vehivavy miaraka matory aminao dia lasa inona anankiray aminy zany ianao mpijangajaga anankiray miaraka aminy. Raha mpamosavy le miaraka aminao dia lasa inona anankiray aminy zany ianao. Zay mazava-toza mitsanga-dalàna. Zay mazava-toza. Satria io tenen'ny Paoly io izay nitenen'Andriamanitra tamin'ny Adamo rehefa hanambady izy. Satria io tenen'Andriamanitra any Genesis 2 izy hoe ary izany raha lehilahy dia andao an-tranony rainy sy ny reniny ka ikamba ny vadiny dia lasa nofo ray izy roa. Ao ve? Valable io amin'olona rehetrarehetra. Vao miaraka amin'ny olona anankiray ianao dia lasa koma anankiray aminy. Azosika? Dikan'izany ny fanambadiana zay no mahatonga antsika manamasina fanambadiana. Satria manino avahan'Andriamanitra ny fiarahan'ilay olona anankiroa. Ao izany hoe consacré avahana. Izanareo fampiasana fanasana tompo atsakany an-tanana. Hitanareo sao rehefa nianatra katekomena dia natao ino niraisina mofo mpandray fanasana tompo na masiny na vahana fampandray fanasana tompo ianao. Dia ohatr'izay koa fanambadiana tsy izay rehetrarehetra miaraka dia valiben'Andriamanitra. Tsy izay rehetrarehetra hoe vatoko iny dia gala valiben'Andriamanitra. Satria tsy ny olombelona nanao fanambadiana. Tsy dadanareo sy mamanareo namorona fanambadiana. Tsy monsieur le maire namorona fanambadiana. Andriamanitra namorona fanambadiana. Tsisy lehilahy teny tamin'ny tenany andehantsika morona lehilahy. Iza namorona azy? Andriamanitra. Sa ianao tenenena sa ianao namorona ny tenanao? Tsisy ene. Tsisy namorona zany hoe tsy tsara raha irery dia azy.
tsy misy marana vitanao kafrazy ohatr'izany. Andriamanitra no nahita fa tsy mety amin'ngaraina izy rehetra. Ngaraina iarona ziana aloha mena ravaka ty lena anankiray ty tsy mety ravaka ravaka misy mpivady anak'izay matsy mifanty koa dia mendrika ny anarana ny vavy dia zay mahatonga tafateny mendrika foana. Raha raha ty mampianatra mpivady ty mpivady firy ny ampianarana afangaro modony ny anarana misy moa zafaty so dia anankiray dia afangaro kely asika lele izy dikan'izany ny atonga ny fanambadiana io na io fiarahan'le olona anankiroa io anaky ny tokony ho izy dia Andriamanitra no mivalide azy. Roviny hoentiny eo anankeny zao mantsy efa mandeha misy olona vita fanamasina hoe rehefa vita soratra any amin'ny any amin'ny maina dia galina mpivady izy efa tsy ampy satria tsy misy olonera nanolona fanambadiana fa Andriamanitra. Rehefa nakany mera zao fa mitenengo andreo zany tsy misy mpivady asen'ny mera voady zany, tsy misy manao voady any amin'ny mera. Sanareo fa nahita zany ianareo ny anaiky tenen'ny monsieur le maire fotsiny dia hoe zay nakaman'Andriamanitra fa tsy nasen'ny voady zany satria mizany eo amin'ny ara-panjakana ihany anazy ny fanefana sy ny ara-taratasy. Fa ny tena validation finale na mampivady dia ny namorona azy. Izy Andriamanitra. Tsy fombafomba mpivavahana tokony ny fanamasinana fanambadiana fiangonana. Tsy fomba na kristiana satria misy kristiana misy loa koa manamasina fanambadiana any am-piangonana fa izy ka kristiana. Budista koa manamasina fanambadiana any am-piangonana fa izy tsy kristiana. Dikazany tsy fomba kristiana na fomba mpivavahana ny fanamasinantsika fanambadiana am-piangonana fa zavatra rafitra nampendrakan'Andriamanitra. Andriamanitra nanao amen. Andriamanitra nanao azy. Akaiza ny alaliny zany hoe lasa mofo ray ihany izy roa ara-panahy. Amen. Voalohany ara-panahy nanaiky diary handao dada sy mama zay sao dia mbola misisisika eo kaiky ny dada sy mama manonona ny reto ohatr'izany nampanambadiany ny zanany fa izy ihany mitaiza azy haka ny lehilahy lasa tsy manana azy mba mosina fa ohatrany zazakely nefa manambady ny tokantrano tsy natao anaty tovolahy amonry diany ianamo lehilahy tena lehilahy any fa tsy hoe nareo mivady masinina niteraka fa nidadanareo sy mamanareo no mitaiza le nateraka reo kina nanambadiana tsy zany ny tokantrano. Ny tokantrano dia mila azon-damosina. Mila inona fitaovamafy tsara ny azon-damosina tsy bois de rose tena vy satria ny tokantrano dia mitaka responsabilité. Izay no mahasamihafa an'le hoe misy lehilahy anankiray niaraka tamina vehivavy anankiray fa lehilahy anankiray niaraka tamina vehivavy anankiray tsy egava ny responsabilité amin'izy fa iarahany fotsiny iny. Azonareo fa ny mariage no manome hitanareo ty ino ty ino amin'ny teny frantsay alliance. Dikany hoe alliance dia fifanekena fa raha koa afaka miaraka amin'ny raketaka fa tsisy fifanekena ataony ihany mialatsika raketaka ny anaranao teny fotsiny monsieur a miaraka amin'ny madame X fa tsisy fifanekena ataony aminy. Izay no mahasaropady ny mariage satria ny fanambadiana dia fandraisana engagement nandray décision ianao dia fa horaisinao ny responsabilité anao amin'ny vehivavy io. Izay tsy itovizany amin'ny olona miaraka amin'ny risy
asia reny izy dia itiny nofole izy fa horaisiko responsabilité zay le hoe le nofo ray lasa nofo roa tsy mijanona fotsiny hoe union physique hoe miaraka zany izy roa fa ara-panahy ara-banana ara-tsay ao donc miroso tamin'ny fanamasinana ny fanambadiana ianareo roa satria nanapa-kevitra teo anatrehan'Andriamanitra zao zavatra le nahazo nareo rehefa fitoloko foana ty rehefa manamasina mariazy a tsy haiko diarina na notanian'Andriamanitra fa ravaka ny tena vadana nantany eno ivehitely hoe nantany a fa dia io nafatifaty anazy teo zany dia io mba mety aminy any io mba mety taminy teo ohatrizay io nafatifaty anazy fa zao zavatra mila azonareo itsika tsy natsonomboko ka dikiten'Andriamanitra na manondro bouton Andriamanitra dia télécommandetsika fa itsika nomen'Andriamanitra safidy dia ny safidy dia fa ny ravaka mety amina any dia zao zavatra ataon'Andriamanitra Andriamanitra rehefa mivalide safidin'olona satria Andriamanitra tsy zazakely tadiditra zay Andriamanitra tsy zazakely ka raha dia hoe zaza ny ohatra ho Andriamanitra miteny amin'ny diary tena io ve tianao sa sao dia misy hafa sao dia mendrika sa ravaka ny tianao Andriamanitra io no tena tiako io no safidiko tena sino ianao fa ino mena tompoko io no tena tiako dia fantatrao hoe asen'Andriamanitra ataon'ny olona aseny voady le olona maninona le olona ny aseny voady mba tsy hivoaka sy miditra ny décision ka tampotampo Andriamanitra mankarary anjoanay iny fa tsy indray izy Andriamanitra manakabava anaty vehivavy menao anaty toy izay Andriamanitra efa niteny taminao ve fa ino tena tianao azonareo ve izay ny antony le voady atao aty amin'ny fanamasinana ny fanambadiana fa tsy teny atao tsenjery nananakireny-tsika na bangarita ntsika na dolamasitsika dia tsy ananao mandrapiavoko fahafatesana fantatrao hoe valeur ny tenitenenao iny nasen'Andriamanitra voady ianao tsy voaka sidika amin'ny décision anao satria Andriamanitra tsy azo vazivazina Andriamanitra tsy azo ina tsy resaka fomba mpivavahana zany na fomba kristianina fahalalana ara-panao apetraka Andriamanitra ao anaty baiboly ary ny validation amin'ny voady Héroville jusqu'à la mort vous sépare zay dikany teny farany tenenao iny mandra-piavy ny fahafatesana fa tsy teny folokoloana fotsiny iny asoka lena izy ka ty jusqu'à la mort vous sépare vonona zay iny nanazo lamosiny ao ve satria sarotra be ny teny hoe mafinaritra fo na hoe mba tsy niady mihitsy azafady tsy mananandakina ve io azonareo ve izy donc ny zavatra rehetrarehetra atao aty anaty fanamasinana fanambadiana tsy fomba mpivavahana fa misy dikany daholy satria zany ny filohan'ny protestant na zany ny filohan'ny katolika na zany ny filohan'ny loteriana non Andriamanitra no nametraka ny lalàna io ary tsisy afaka mandika an'io possible ny ianao nanasena bavy afaka mamoaka taratasy ny fanjakana fa vita divorce nareo fa Andriamanitra tsy mivalide azy taratasy afaka miteny fa divorce ny manankiroa fa ny fanahy tsy niakorde azy ary amin'ny fotoana ianao mizilizily miditra an'io dozy Andriamanitra mijangajanga ianao azonareo tiako tena satria saripady ny fanamasinana fanambadiana raha zany hoe namasena bavy ny fa totokotehany be volotony tsisy raisina mihitsy ny fanamasinana fanambadiana zao ka nanelasy-lehilahy dia afaka atao afaka mivady mety ve zany raha dia atao te lehilahy ny ravaka liberté samy manana afaka manambady zay tiany vadiny olona manambady poupée ka raha tsy efa mivady konana satria fantatrareo ny antony potehany devao ny asiny le tokatrano tsy takatry ny olombelona ny saripady amin'io
anafisaretsaina ianao so zany dadandiary dia iny zany diary no anatinao dada hanavady a lehilahy ny atiny teo anatrehanao atsakako amin'ny tany koa ty fa manina nasatongaly olombelo itotsika ny tena mbola mampisotra an'Andriamanitra raha nasena vavy fa mbola manaraka ny fahafahan'ny fiangonana manamasina valo zao e fa ny andafy eny e vao mandamo amperina dia akatao fanjakana le fiangonana satria safy e zaranao ny démission ino le masinelana vehivavy sy vehivavy rehetra zay tokoko mifankaty zay problème le farantsy avaizany natonga an'izany ny tsy fatakanana olombelona ny asy ny fanambadiana asia ve izay mahatonga antsika mila masinina ty atraman'Andriamanitra ina amin'izay andro le fanamasinana fiarovan'Andriamanitra le tokantrano lehibe satria tsy maintsy andalo fanamby tsy maintsy andalo aty tsy maintsy andalo zavatra be lehibe tsika amin'ny tokantrano aza manambady rahalara tsy manana azo damosina fa raha hiditra ao anaty fanambadiana ianao dia tonga miteny zareo hoe midira raha ty ahita miananaty ianao any andafy ny fanambadiana contracte iainy andramana aloha tely volana raha diary dia raha mety dia toizana an-tatana zany hany andramana hoe ha mifanaraka fetsika senao mandritra ny tely volana dia raha mety le izy dia renouvelena le contrat aiza nisy fanambadiana oatra zany fa tsy zany nanaovan'Andriamanitra ny fanambadiana fa raha olombelona ny sampona teny am-pandehanana teny asia le masina ny fanambadiana mifanatotra amin'ny famasina ny tokantranonao no avy mitarana tafaramandindinao amen amen no zany raisy ny responsabilité anao ao miala any amin'ny dada sy mama tsy misy tsy célibataire ntsony ianao ka za manambady fa lozako mbola mampiady akoho za manambady fa lozako manao boly za manambady fa lozako mitaingy tamboho za manambady fa alabe vomono olona tsy mahafantatra ny atao hoe fanambadiana zany fanambadiana tsy natao ana tovolahy fa natao ana lehilahy ny tena lehilahy raha tsy hoe be feo anao a fa ny tena lehilahy dia responsable zay hoe atao hoe lehilahy tsy mitsoka andraikitra tsy mitsoka didy tsy mitsoka responsabilité tsy miazakazaka makany amin'ny mama rehefa manana problème mama o mama dia atsovony mama hoe ino ty sarim-bavy ty hoe tsy zany lehilahy zany mantsy ny définition any zalahy eny amin'izao tontolo zao tena lehilahy tsy lehilahy zany lehilahy ato ny tena lehilahy ato aiza amen satria tsy lehilahy raha rehefa tsy misotro toaka afaka misotro toaka anao fa sarim-bavy tsy lehilahy raha tsy mifoka sigara afaka foanao sigara zato pate fa ianao isaky manana problème dia mitomaneny amin'ny mamanareo tsy lehilahy zany le lehilahy dia responsable zay le hoe olofra ihany izy tsy mijanona amin'ny hoe fifandraisana ara-batana fotsiny fa responsabilité anao satria raha tenanao ihany ravaka dia tahaka ny fandraisanao andraikitra amin'ny tenanao ny fandraisanao andraikitra amin'ny ravaka satria inonanao io tenanao ihany ary tsy misy olona tsy tiany tenany nefa mamely azy tsy tiako mihitsy le vadiko tsy tianao zany ny tenanao mahatsiravina le vadiko mahatsiravina anao zany ianao manderaka amboako le rangatianao mihitsy zany manderaka ny tenanao satria inonanao vadinao tenanao ihany ka isaky ny tezitra ny vadinao anao dia tezera aminao aloha so renareo ohatry ny volontsolozy ianao zany volona ino satria tenanao ihany io tenanao ihany io ao ve no zany raisina fa ozy izy ratsy Jehovah
no manao ino dia maninona ny mpanao azy sasam-pony ianao ananganan'io Andriamanitra no nanao an'io na hitady argument sy raisonnement sy philosophie sy idée sy hevitra renao entina hitenenana fa eny olombelona matafavoaka ao anaty tokantrano avoay ny argument anao fa Andriamanitra no nanao tokantrano. Amen. Andriamanitra ary zany mahatonga antsika mipôritsatroka indraindray mahita n'ireny ray aman-dreny makalaza ny fahadimapolo taona ny fanambadiana. Io tsy vao jardin d'enfant ny fanambadiana. Lovina na diavy vao dimapolo taona ny fanambadiana. Efa manao zao manko zany a rahana dimapolo taona hoe tsy nandalo ady tsy nandalo rivotra mitafiotra tsy nandalo tsy nino zany fa zao tokantrano isaina miratsakana vao matratra dimapolo zany tsotra ny antony tsy haina hoe ohatry ny ahoana manambady tsy vitany jetain manambady tenenao zany hoe manambady akeko tsy vitany jetain no firidala jetain matsisy vary a varika zavatra hafa menao nafaka tsy vitany karainy olona afaka tsy vita raha manontany ianao vadinao raha navavy nde ataoko hoe ianao zany vehivavy ohatra ravaka manontany any diary a tena tia anao ve lahy raha lehilahy zao ianao dia ino anao valinao azay amoji emoji tena tiako le ino ny vala manontany any ravaka indray diary ravaka tena tia anao ve izy moizin satria zany na zay ny olona fa fitiavana ny fitiavana dia responsabilité. Amen. Fa tsy kërana menamena ny tsatohana flesy tanana manao ohatr'izao. Ny fitiavana tsy fatsapana, ny fitiavana tsy filimina. Afaka manana filimina fa tsy rarahiko ianao. Zany hoe natao fitiavana rehefa miara le filimina lasa le fatsapana tsy mahatsapana inona ntsony aminao a inona amin'izay ana natao hoe fitiavana tsy zany natao hoe fitiavana resan-jazakely zany. Ny fitiavana dia responsabilité. Raha tia anahy ianao Jesosy Jesosy matso ampekera dia inona naseny tenenina atao ampekera ndana fa any io fa Jesosy tsy mitene raha tia anao ampekera dia ataoko kanay raha tia anao ampekera dia asivoly emoji raha tia anahy ampekera tia anahy ve ianao satria pekera nandany Jesosy niteny dia nantaniny niteny tia anahy ve ianao ndana fa any io ny ahitako pekera fa tia ahy ianao a dia ataonao zay tsy tenenina atao zay teneniko anao. Misy filimina ve zany? Misy fatsapana ve zany? Misy kanay ve zany? Raha zany no mbola ibazena ny fitiavanao dia mbola jardin d'enfant ny fitiavanao. Fa ivaroraka io io rehefa mebe olona kely tsy ohatran'ny atainao mitsony io mihitsy mijanona ohatran'io foana sa vadinao raha lahatra amin'izay nanambadianao azy dia mijanona tamin'ilay paoziny tamin'ny voaloha foana io efa makataina io ivaroraka io iovy io dia satria hoe izy tsy manana endrika mitiavaka anazy tamin'ny voalohany tsony dia egalina tsy tiako tsony fa inona ary zany mivazeny fitiavana azy ny paoziny tsy afaka baty raha sy tsy paozy responsabilité. Amen. Inona tsara Responsabilité. décision raisiko tamin'ny fahatongavan-tsaina io fony anapakatra anazy vady pour le meilleur et pour le pire tsy tena avoaka fotsiny zany na kotsy enjely fa
zavatra décision raisy pour le meilleur et pour le pire. Tsy tiako izy satria mahafinaritra ahy, fa na tsy mahafinaritra anahy izy dia tiako foana satria tsy fahatsapana ny itiavako azy. Izany atao hoe fitiavana. Raha efa miala raha tonga any amin'izany teboko izany ianao, teneny akaiky hoe efa grand fitiavana ianao zany. Fa raha mbola miandry filinana sy fahatsapana ianao, mbola any chirurgie ianao, tsy izany fitiavana. Ok? Ka rehefa misy olona mba miteny aminao raha vafifaty ianao izy dia c'est profonde responsabilité. Tsy hoe le raha matory any, tsisy lavana azy zany. Tsy tia ianao matory miaraka matory aminahy, atsatoy ao tany. Fa c'est une responsabilité. Ndao aloha makany amin'ny dadana sy mamanay dia teny anao hoe fakavaly any ianao vao tsy mety tonga dia rentre chez toi. Va chez ta mère. Fa tsy responsable zany. Ny olona vonina tena akavady aminao tonga dia fantatry. Tonga dia hitanao hoe atao tonga dia mariage. Mety vitatsika ty. Tena foana tonga dia vonina fa ny olona tsy akavady anao jamais. Io toko dia ohatry ny tandrinao ny atao ngara. Satria tsy te ho responsable izy. Tsy te ho iny izy iny. Zany tokantrano dia responsabilité. Tsy vita ny tena reny. Tsy vita n'inona? Mila n'Andriamanitra. Mila n'Andriamanitra miazona an'io. Tsy vola mapety an'io. Raha vola ny basenao tokantrano ao, efa betsaka ny nanorina azy fa tsy vola. Pour le meilleur dia pour le na misy boky fotsy tsisy tiako foana ianao. Ampanetetena ny tenenako anao satria mety tsy misy teny anao an'izany. Raha rena ny basenao fanambatenao ataboy fahelaka amin'izany. Misy fanatenana sy maratraraka fahatany amin'izany ianao. Tsy izany ny fanorenana tokantrano. Fasika ny anorenanao tokantrano, vola ny anorenanao tokantrano. Fasika. Eo ambony fasika ny tokantrano nareo. Fa raha tianao tokantranao ahafitra fanapaha-kevitra andraisiny ary ny tena lehilahy. Misy lehilahy ve tsy miverina ny décision. Izay ny tena lehilahy. Sarim-bavy mivadibady teny. Ao ary, zao aza atao an'izany. Tsy ianao ny fantatra. Rapitra izy ty. Ina moa ny teneniko reneny? Tsy lehilahy. Ny lehilahy tsy ny tena lehilahy rehefa tena mandray décision tsy voavady teo izany. Rehefa hoe non dia non. Miaina ve ianao? Zany ao na diana. Rehefa hoe non dia non. Rehefa hoe oui oui. Andriamanitra ohatr'izany. Andriamanitra rehefa mandray décision tsy voavady teo izany ny décision. Rehefa miteny izy fa vonoko ianao tsisy manovany. Izay Andriamanitra. Raha tsy izany efa potika tsisy ny raisiny ity tany sy lanitra ity. Satria décision raisin'Andriamanitra mbola mampaharitra ny kitsinetsika. Fa resaky ny taitam-boako n'Andriamanitra dia mandray efa tsy potika efa tsisy lanitra. Menona ve nareo? Tena voakany tamin'ny voalohany mbola mampitoetra ny tany aman-danitra ity. Tsy mbola miova izay décision izay. Fa raha miova amin'izay izy, efa tsy keto ambony tany intsony ianao. Satria fa potika ty tany. Izay toe-tsain'Andriamanitra izay no mapetra ny teo-tokantrantsika. Amen. Rehefa hoe tsy mandandany vola aloha dia tsy mandandany vola. Rehefa hoe tsy mividy kiraro aloha dia tsy mividy kiraro. Tiary eo. Ny ao rehefa tsy anaovana azy. Dia hozy izy mivehivavy, izay mihitsy ny anao pastera ny esako. Zatsy tambatambazina lehilahy zany. Tohizo. Dia lasa fanambadiam-boalavo ny ianareo. Samy manino, samy mikaiky ny azy. Tsy izany ny fanambadiana.
faranatsika amin'izay fa fanafi fa hoy aho hoe responsable zay dikany hoe nofora ihany any afaky hoe amin'andriamanitra tokatrano maneo maisony andraikitra atreo zay atrehany afeno zay afenony any e zay mahatonga malagasy ndeny hoe tokatrano no manina o misy zavatra privé misy problème tsy teneny diary aminao mihitsy satria mahazo vo zany ary aza sokiny izy na mety tsy mahay manday de aloha aza sokiny izy fa vinao atrehan'izy vo zay nianambadiny any e niara problème ko mitantaraiko amamanay dia mahatelomoa fotoana izy fa rehefa mihatra izy manao hoe nareo ao nama be zay eno mama manao nazafy kely koa bodraboda daholy nareo fa raha ny olona ko mitantaraiko amisaky mihitsy lasa moa fotoana izy satria misy problème atyako tsy zaka dia ro anasaindriamanitra izy ary zay mampitombo ahy tsy nahaizako mamokana zay zavatra teneko aminao zany tsy teoria zany fa zavatra iainako zany teneko aminao zany nenao loatra zavatra efa expérimenteko zany fa tsy zavatra mandalo fotsiny teniteneninao hoe ampanananao fa zay no mampeteny tokatrano amen ka mino fa mitafahorona tsara tokatrano manomboky mo manomboky tseo naleny vo manomboka mbola aiza ony e fa so rehefa mahafinaritra io fomba jesosy any e io fomba izy tsy mandao za tsy andao anao nafianao amen lehilahy endry dia tahaka ny lehilahy eniny teny ka nakato azy fa tahaka ny trano nanolona teo ambony vatolampy izy nandalo ny rivotra nandalo ny taviotra nandalo ny riky tsy nenjery izy satria naniny miorona teo ambony vatolampy fa ny lehilahy dala dia zay meniny teniko fa tsy makato azy dia tahaka ny lehilahy namorona ny trano teo ambony iny na dia misy tranon'olona ny etoba eo ambony fasika lasa ihany rehefa mafy ny zavatra ny trano ao dia fa nanenjera azy dia tsy afototr'andriamanitra satria nakinona ro taminy tokatrano avakasika raha io misotra anao zay aizany misotra makasitraka anao satria anaiky ny safidy izy roa androany anakina ny fiaina tsy tokatrano ny tena faminao oka ho zavatra ho iainany sy pratikiny eo ny fiainany titeny ty tsy tetysena mba nafinaritra azy fotsiny fa ho tsarova manak'izay hoe zao teniteniko taminao andriamanitra fonina masina ny tokatranonay fa mofora ihany zay reo ka na inona zavatra mitraka na inona zavatra lalovana dia tsy misy mahavita mampisaraka anay satria mofora ihany zay reo mandra-piavy ny fahafatesana dia hitoetra sy hijana amin'ny tokatranonay zay misaotra indrindra alleluia amen iaiay a miroso amin'ny fanamasinana ny fanambadian'izy mihitsy ianao dia alohan'ny mirosotsika dia eo ampepetrano eo andeha ataontsika vevety le hoe fony tambatrano iray a no entinay androany eto anatrianao andriamanitra dia irososika ao anatin'izay a fanamasinana ny fanambadian'izy
eo amin'ny toerany a. Anao fampianiana antsika izao ohatran'ny mpitsanana vita fianarana reny a, reny dokotera vita fianarana reny a, dia manao fampianiana ny aniny fa nareo kosa ny aniny itonatrian'Andriamanitra ny amin'ny tokantranonareo. Dia misy fandaniana apetrako aminareo reto a, raha misy dia atao hoe misy tompoko fa raha tsisy dia atao hoe tsy misy tompoko. Voninareo roa dia niazy nampianina nareo roa re itonatrian'Andriamanitra izay hitsarantsika rahatrizay. Ka neo marina miafina rehetra ao koa fa raha misy zavatra fantatrareo na araka ny soratra masina na araka ny lalana manank'ireto amin'ny firenena na zavatra hafa mety andarana na tsy tokony anaovana azo fanamasinana izao dia lazao eto ankehitriny. Raha misy dia lazao hoe misy tompoko fa raha tsisy dia lazao hoe tsisy tompoko. Tode micro tompoko mafy tsara tsy misy tompoko so dia misy tsisy raha toara ka tsy misy dia tika nareo hoe hifandimby amerina zao zavatra lazaiko izao diarina no mamerina voaloha izao dia manambara-pavy maso fa tsy misy na inona na inona na araky ny lalàna na araky ny soratra masina na zavatra hafa mandrara iteneny anaranao teneny tsy ampiakatra anio ravaka andraisana izao dia manambara-pavy maso fa tsy misy na inona na inona na araky ny lalàna na araky soratra masina na zavatra mandrara so ampiakariny hovadiny. Misy fantaniana reto a dia tika nareo roa araka mamy fantaniana manaiky ve ianareo roa hitondra ny tokantranonareo roa araka ny soratra masina? Manaiky ve ianareo roa hitondra sy hitaizana zanakareo araka ny soratra masina sy araka ny finoatsika kristiana? Fantaniana ho ady azy eto anatrian'Andriamanitra sy ny fiangonana ary fianakaviana sy namana rehetra. Manaiky marina ve ianao ampakatrany ramatokely ravaka ho vadinao? Fantaniana ho an'ny ravaka eto anatrian'Andriamanitra sy ny fiangonana ary fianakaviana sy namana rehetra. Manaiky marina ve ianao ampakariny diaro vadina? Dia miarony amin'izay fifanekena izay nataonareo roa teo izay a dia atao fiarahavoadinareo a eto anatrian'ny fiangonana sy ny fianakaviana ary ny vavan'olona rehetra fanasika tsara nareo roa dia jerenao manaka-maso e. Atao dia mifandresen-tatra tsara. Eto anatrian'Andriamanitra sy ny fiangonana ary ny fianakaviana sy ny namana rehetra izao randriana solomana antsodiary dia manaiky marina mampiakatra anao voaloha manana ravaka diamondy ho vadiko na hitombo hareny sika na handalo fitsapana sy fizahan-toetra na ora na ho sarotra dia lalovantsika ary na inona zavatra tsy maintsy hosedraina ary na inona fisandrantana sy voninahitra ary na manao ahoana mety fitondran'Andriamanitra antsika dia hijanona aminao rery any a ary hitoetra aminao araka ny soratra masina ny herin'Andriamanitra no iankiana ka natanterahako an'izany. Ravaka izao. Eto anatrian'Andriamanitra sy ny fiangonana ary ny fianakaviana sy ny namana rehetra izao vory manana ravaka diamondy dia manaiky mary no ampakarinao randriana solomana antsodiary vady na hitombo hareny sika na handalo fitsapana sy fizahan-toetra na olona ho sarotra no lalovantsika ary na inona zavatra tsy maintsy hosetraina ary na inona fisandratana tsy voninahitra ary na manao ahoana mety ho fitondran'Andriamanitra sika dia hijanona aminao ireo ary hitoetra aminao araka soratra masina. Herin'Andriamanitra no iankinako hanatanterahako izany.
raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anamasinako ny fanambadiana izao rehetra. Araka ny fifanekena izay nataony teo sy ny voady, ary araka ny fahefanana azy menao any anamasinako ny tokantrano. Oka ny fanamasinana sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahinao Andriamanitra ao amin'izy ireo rehetra, ka tongan'izy ireo tena iray, aina anankiray. Tsy misy na inona na inona Andriamanitra avita mpisaraka azy, na trangan-javatra, na olana, na divody. Ary Andriamanitra ny fanahany tonga anankiray aminao. Ka tongan'izy roa reto Andriamanitra mitaka ny tady telo olana miaraka aminao. Ka tsy misy na inona na inona afaka mahavita manapaka azy. Fa ho mafy dia mafy ny firaisan'izy roa reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manamasina ny fanahany Andriamanitra, oka ny fanahany ho amin'inona sy salama amin'ny zavatra rehetra. Ka na inona Andriamanitra zavatra ataony, dia oka izy arana fahendrena, oka izy arana fahazavan-tsaina, oka izy arana fanoloran-tsaina, oka izy arana faherezana. Oka ny fanahinao eo aminy, eo amin'ny tokantranony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka na inona zavatra tsy maintsy nalovana, na tafiotra, na ady, na fanampy, dia ianao Jesosy le fahazavana mitarika azy. Ianao le fahazavana eto amin'izao tontolo izao, ka tongan'izy ireo tsy mandeha amin'ny lalana maizina, fanana fahazavana ena mandrakariva amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony. Raha eo amasiniko ny fisainana, oka ho amin'izy roa mandrakariva ny fisainako firaisan-tsaina, satria fisainana roa tsy mitovy izy roa reto. Tsy mitovy izy fa samy manana ny fisainana, samy manana ny fomba nitezana azy, samy manana ny fomba nananganana azy, samy manana ny fomba nalovana. Fa natambatra ao izy Andriamanitra ho tonga aina anankiray, dia oka le fahazavan-tsaina, oka le fanambinana ara-tsaina, oka le firaisan-tsaina avy amin'ny fanahana masina izay ohatra no fisainan'olombelona ho amin'izy roa reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka ho an'ny mandrakariva ny firaisan-tsaina, na dia mety samy manana ny hevitra ny azy izy, ho ao amin'izy rehetra mandrakariva ny tolotsaina avy aminao, na dia mety tsy mitovy ary ny fomba fijereny zavatra. Dia amin'ny zavatra rehetra izay lalovana, oka nana fo ray, saina ray, fieritreretana ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho tahina izay rehetra eritreretiny, ho tahina ny fisainan'ny fony, ho efanao ny fieritreretan'ny fony, anefa ny fanirian'ny fony ianao Andriamanitra, ary antanteraka ny fisainan'izy roa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho tahina izy ho salama, salama ara-batana, salama izy sy ny taranany, lavitry ny loza, lavitry ny aretina, ninona fanantsangana nohatra azy, ho rava sy potika ao anankehany, ninona zana-tsipika alefa ravana, ho potika ao anankehany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho salama izy sy ny taranany, tsisy sampo, tsisy loza, tsy ho faty tanora, tsy ho faty atenatenan'andro, fa tanteraka anisan'ny androny izy, manapavita ny asany zay rehetra nanirana azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ambarako fa masina ny tokantrano, ambarako fa mifampiraisana amin'ny fanahinao Andriamanitra, ampiraian'izy ireo manomboka androany, dia ho tonga tena ray izy, aina ray izy, ary fanaray aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Masina ny tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anamasinako amin'ity peratra ity androany. Matso tahaka ny firavaka rehetra izay amin'ny zorana, ka tahaka ny kavina atao eny amin'ny sofiny, na kolera toy eny amin'ny vozony. Fa ho famantarana hita maso Andriamanitra ny fifanekeny dia sy ravaka. Fa manomboka androany dia tsy ho ray, tsy ho rotsony izy fa ho tonga tena iray, ary tonga aina ray. Ka naiza nisy ady azy, ary naiza nisy andravaka, dia ho fahatsiarovana, tsy ho famantarana hita maso ireto peratry reto, fa hifanampiakatra ao vady izy ary fanampakarina ao vady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra ndrindra ray. Alleluia. Amen. Ao azy. Tsy ary fanao ny teny. Atofanao ty peratra ty no manaraka diamoly, ny maty, ny famantarana, ny fahasiarovana, fazarana mahasolona sy jiaby, efa mitraikatra anao, efa ty.
Eny azy, eto anatreh'Andriamanitra sy ny fiangonana ary ny fianakaviana sy ny namana rehetra dia ambara ny fomba ofisialy sy ampabe maso fa mpivady feno ianany roa manomboka androany betsika hiasa manizeo ka mba hoe porofokely ary sy efa mpivady manena any e tsy azo asio ihany atao a fa zay tsy azo asio atoveny amarika fa dia tio le atsodareo oroka masina dia tsy aloha za zay mamasina le oroka fa dia oroka aloha satria mety izy atao eto ampabe maso angambany ihany e dia mba asehoy aminay ary dia asa samikena nzeny manao bisory Halleluja. Zay ihany koa fa dia miroso amin'ny fanaovana sonia ny sertificat fanamponofona fahavitasao matsara ny fanamasinana ny tokantranonareo a dia mangataka ny vavolombelona izy roa mba anantona kely etsy amin'ny latabatra anao sonia ny taratasy a ao anatin'izay a dia anao fanatitsika satria mety anatrihan'Andriamanitra tsika ary Andriamanitra miteny fa tsy afaka miseho anatrehany ka tsy mitondra fanatitra dia sady mihira anankiray tsika atao amin'ny korala anao fanatitsika dia miroso amin'izay fanaovana sonia ny taratasy zay eny atoko koa de la bonté de Dieu.
Kristiano zany na taratasy fanamarinana fa vita somatsara fanamasinana ny fanambadiana izy roa dia mba manasana lolo kely hitsangana vetivety fotsiny a fa milohan'ny an'olona azy dia tsara iangama mavakina inany misoratra atao anatin'ity sertifikaty Église évangélique Chaina mitsangana ny azavava tonga ny fahazavanao ny vonaty veo efa miposaka aminao a isahiatoko fa inapolo ambiny voalohany a taratasy fanamarinana mariazy a an'izany lehilahy dia andao andraisinrenika hikavana vadiny a dia nofra ihany a izy ireo a dia misy toko faharoa dia efatra ambin'ny folo raha liana soa manatsoa diary sy vololomanana dia monja lavaka asabotsy fa eny volana jona eny amin'ny roapolo sy roa arivo ny mpitandrina pasteurera rianjafo manao sonia vavolobelona nakoronga manao sonia ary izy roa mivady a manao a sonia dia atolotra nareo ampitiavana ity a sertifikat ity tokoa. Afaka mahasotoerana elana zay noera toy zao ny fandaminana ny famaranana amin'ny fotoanantsika andray a le solotena anankiray avy amin'ny fianakaviana mitondra teny fisaorana vitsy zay a dia hivavatsika andray tsodrano dia rehefa vita tsodrano a dia tsola dia mivoaka avy hatrany fa mba akasary vetivetsitsika kanefa fantako fa tsika rehetrarehetra mety te araka hiakasary amin'izy roa fa zay mba petraka ao anatin'ny fandaminana fotsiny a no makety aloha ray aman-dren'izy roa dia mipiraika-po amin'izy roa dia ny garçon d'honneur sy ny fille d'honneur ary ny vavolombelona dia za mamarana azy a mipitany vitsy zay a dia mivoaka mpanajanotsika avelatsika ny garçon d'honneur sy ny fille d'honneur mandeha aloha dia arahan'izy mivady a miaraka amin'ny ray aman-dreny a dia miaraka amin'ny tanjona aizanao arabaina eno sary aizany dinareo misy miarabeko satria tsy makary ay d'accord dia aloha ary arabaitsika etera lahatra eo mivaravarana eo ray aman-dren'izy roa miaraka aminazy a dia félicité-tsika izy aza teny eny izy hoe tera fito lasy fito vaty nikisaka amin'izany dia maorena tokantrano hoe aranjazalahy aranjazavavy irin'olona fa tsy anin'olona dia maharena fa zazatao hoe aza ilafira maharetaka fara zay iaiana fa dia manasa le solotena fianakaviana nda fitenenana vetivety fely dia fely ny fo faly alohan'ny zava-drehetra dia fisaorana Andriamanitra aloha satria izy le miteny fa misaorana zava-drehetra isaorana azy na atontosa amin'ny atsakasy an-davany hatreto ny fikasana rehetra izay mipetraka tao am-pon'izy roa kely indrindra ihany koa mipetraka tao am-pontsika ray aman-dreny fa tanteraka teto androany le teny nampilazainy antsika ray aman-dreny manao hoe angalao vady ny zanakareo vavy ny zanakareo lahy ary ampanambadio zanakareo vavy androany dia ny zanaka lahy ny nangalana ny vady androany tanteraka izany dera laza voninahitra dia ho azy leriany manarakarak' izany amin'ny fotoana tahaka izao dia tsy maintsy misy tokoa ny mijoro mitondra ny teny ny fianakaviana ka eto anatrehany fianakaviana maro zay manotrona dia manolotra ny fisaorana voalohany indrindra anao pasteur izay nomen'Andriamanitra heri-tanjaka ary mombantsy ny teo ambany fitahiny koa nanamasina ny fianambadiana reto amponantsika reto manaraka izany eo koa itsika tapa nama piraita-po fianakaviana maro sy famboisaina izay tonga na metinahitra zao lanonana teo anatrehan'Andriamanitra izao manaraka izany koa dia mitato ireto izay ataoko hoe angadina anahana sy finahitana reto nanideran'Andriamanitra dia ny tendry ny korala ary ihany koa reo stafy maro isan-karazany ka amin'ny zavatra tahaka izao moa izany dia tsy maintsy misy satria ny teny soratra masina koa dia miteny manao hoe
ny fanomezan'ny olona ny mampalalaka ny lalakalehany fa amin'ny fomba sy ny fotoana tahaka izao dia misy ireo karazana mari-pakasitrahana na atao hoe tolotra avy amin'izy mivady mba ny fianakaviana ka ho asesiko tsirairay izy ireo pasteur. Voalohany dia misy tolotra avy amin'izy mivady ho an'ny profeta. Manarak'izay dia misy tolotra koa ho an'ny pasteur Ezy. Dia misy ho an'ny koral. Dia misy koa ho an'ny staff. Zay angamba ny momban'ireo atao hoe ay misy usia azafady tompo zay tena natao amparafilazana kanefa dia tena zava-dehibe tokoa satria manditsy amin'amponga olo tompoko na dia mankafeo daholo ary teo inderina ka sy teo narokony zava-maneno fa miala tsiny indrindra. Zay angamba ka dia mbola mamerina fisaorana sy fakasitrahana antsika rehetra na tontolo sa resaka sandavana. Ny fandaharam-potoana angamba fandaharam-potoana dia arak'ilay fanazay pasteur teo zany dia misy ny farabian'izy roa etsy ivelany avy eo tsika hitanjozotra andeha ho any fitoerana izay voahomana hifaliana sy hikorana fa dia mbola apetratsika eo anatrehan'Andriamanitra trano tana sy vominany ny lalantsika sy ny zavatra rehetra satria izy eo lefa nametraka fikasana tsara taopotsika no atateraka izany sa tsy izany. Amen. Misaorana angambany farany dia misaorana manokana ny profeta Mikaela mivady izay nanaiky nampiantrano azo fahamasinana ny fanambadian'izay raha tsy nanome trano izy zany dia makalamanjana zany misaorana Jesosy tsika satria tena masina ny fanamasinana ny fanambadiana koan'ireo mialitaran'Andriamanitra ohatr'izao fa dia mankasitraka fiainan'izy mivady. Mianiaran'izay noena fa dia andeha hitsanga antsika tompoko hamarana ny fotoana. Dia isaozan'Andriamanitra dia tsodrano rehefa vita tsodrano dia verina mipetraka vetivety fotsy antsika dia maka sarety aloha ny ray aman-dreny izy roa dia mpiray-tampo amin'izy roa dia ny vavolombelona dia ny garçon d'honneur sy ny fille d'honneur dia ny ray aman-dreny dia ny mpitandrina vitsy zay dia mivoaka ampananjantsika rehefa avy eo. Mivalantsika tompoko ray eo misaotranao zay fatontosa somatsara ny fanamasinana ny fanambadian'izy roa. Zay no ela, zay no aingana, zay no folo, zay no lava dia noenao Andriamanitra dia misaotra fa raha misy aja, raha misy voninahitra, raha misy dera dia atena eo anao ihany ary raha misy tena fa ohatra na misy tena tsy araka ny sitraponao dia ny fonanasady eto anatrehanao Andriamanitra fa ianao ilay Andriamanitra mandahatra ny teny. Misaotra indrindra raiky tsofokinantsika sy raha miavy amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra fiadanana hiaro fananao sy ny fonao ny hevitrao sy ny tenanao tsy anatsina mampondro Jesosy mandrapatonga Jesosy eny amin'ny raha maharanitra arovany eny ianao raha mivoaka arovany ianao raha miditra tahiny ianao raha mivoaka mitahiny ianao raha miditra tsisy loza na ratsy anakaiky anao fahasoavana sy famindrapoana araka anao miandreindray ananao fiadanana eo anao sy ny amponanao amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra anao hoe amen. Afaka mahasoerana vetivetsika tompoko dia ambalana kely pasteur lesy sady mitodika izy roa mba akasary kely vetivety izy roa tsika. Abisite ao dia sisanankely dia roa vola izy ao ary dia ny ray aman-dreny diary alongavany ihany no asaiko voalohany hiaraka saran'izy roa makatrakely oly ao ray aman-dreny ravaka tompoko
Malainga mavesatra ampamanjana. Sotena an-dalana tsy manao zay mofo tsara mariko fa makasitraka tompoko a praita-po amin'ny diady zokiny zany ny anabaviny
tanjona fatsy. Dia manaraka izy roa dia manaraka ilay aman-dreny dia hitsanga antsika andeha amarana ity fotoana ity alefantsika ny garçon d'honneur mandeha aloha arahan'ny feo zava-maneno
ilaitsika miaminao no mazavatra tsy foko iny anao tokilalao maravoity foko ka ny zavatra ataoko to manjary kilalaoko ka ny zavatra ataoko to manjary kilalaoko ka rehefa hita fa matroka ny vodilanitra rehefa hitanao sarotra ka mila hofanina ainjiro hitanalao isy rivokaviao alone aina vavao rehefa ila tsy hitaka de malahelo rasendra mba mifanditra ny folo ny fero atsikio ny molotrao isy rivokaviao anome aina vavao rehefa valaka siosy milokiviny fanay velontseny tomoramora milosesika ny tiay ka ny zavatra kasaiko tsy tanterako tsy aiko ka ny zavatra kasaiko tsy tanterako tsy aiko ka rehefa hita fa matroka ny vodilanitra rehefa hitanao sarotra ka mila hofanina ainjiro hitananao isy rivokaviao anome aina vavao rehefa ila tsy hitaka de malahelo rasendra mba mifanditra ny folo ny fero atsikio ny molotrao isy rivokaviao